Miaraba antsika tsiray avy indray toatra ity talata fa 17 volana aprily ity ary manona fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy indray. Lohan'ny dirantsika amin'ny mofinaina an'io dia iray vavakantsika. Tompo Andriamanitra eo, mbola misaotra anao izay fa mbola amenao fotoana ahafahanay mandray ny fahasoavanao. Misaotra anao ihany koa izay manome fofinaina ho anay ka mahazo anjara tokoa izay miaraka aminao satria mahazo hery eto. Ny anangatahana aminao tompo dia ny mba hanatrehanao ny fotoana fa io ianao hoe raha misy 2 na 3 miantso amin'ny anarako teo foana aho. Eto izay maro mihoatra an'izany tokoa dia handray ny fahasoavanao indray ka metezanao hiteny manoloana anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinaina antsika androany dia manao hoe fanomezana lehibe indrindra. Fanomezana lehibe indrindra. Nalaina amin'ny Romanina 5:9 manao hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Amen. Mety nisy olona nandalo teo amin'ny toerana izay nanafenana harena noho ny fahasairanany tsy azo ivalozana dia nety nipetraka teo potitsy ny hazo iray izy hiala sasatra. Tsy mahalala akory ny zava-tsarobidy nafenana tao anaty fakany tao. Toy izany no nanjoany firenena jiosy. Voasarona lamba tao amin'ny sary anohatra sy ny tandindona ireo fahamarinana lehibe momba ny fanavotana. Nefa rehefa tonga Kristy dia tsy nekeny jiosy ho ilay nitondron'ireo tandindon'ireo izy. Teo am-pelatanan'izy ireny ny tenin'Andriamanitra nefa ireo vatsofina izay nafindra avy tao amin'ny taranaka ao amin'ny tanin'ny taranaka iray eo amin'ny taranaka anankiray sy ny fandraisan'ny olombelona ny soratra masina dia nanakona taminy ny fahamarinana arak'izay teo amin'i Jesosy. Tsy manafina ny fahamarinany amin'ny olona Andriamanitra. Ny fomba fihetsika izy ireo ihany no mahatonga izany ho maizina aminy. Nanome pirofo miharihary ny mahamisy azy amin'ny vahoaka jiosy Kristy nefa nitady fiovana entitra teo amin'ny fiainan'izy ireo ny fampianarany. Hitany fa raha mandray ny Kristy izy dia tsy maintsy mahavoy an'ireo ohabolana sy ireo lovatsofina mamy indrindra, ireo fahazarana feno fitiavatena sy tsy araka an'Andriamanitra fanaony. Noho izany dia nakipy ny masony, tsy ahita ireo pirofo miharihary, tsy azo ialana azon'Andriamanitra nomena mba hampiorina ny finoanan'i Kristy. Nilaza ho mino ny soratra masina amin'ny testamenta taloha izy nefa nandany anaiky ny teny vavolombelona voarakitra ao momba ny fiainan'i Kristy sy ny toetra amam-panahiny. Teo amin'ilay hareny filazantsara, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana nefa no laviny, dia izay fanomezana lehibe indrindra azon'ny lanitra natolotra. Maro tamin'ny mpanapaka azy no nino azy nefa noho ny fariseo dia tsy nanaiky ireo fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga. Resy lahatra izy ireo ary nino an'i Jesosy hoe amin'ny mahazanak'Andriamanitra nefa tsy nifanjindra tamin'ny faniriana feno fitiavam-boninahitra sy ny anaiky azy. Raha fitenina ny mofinainantsika anio dia hita taratra tokoa fa nieritreritra hoe manana ny fahamarinana ny firenena jiosy kanefa dia voasaro ny endrika ivelany ka jamba tsy nahita sy nandray azy rehefa tonga Kristy. Fanomezana lehibe nefa ny teo aminy sy nomena azy dia lasa ny ivelambelany no nahavarinan'ny finoany sy ny sainy ka tsy nahafahany banjina amin'ny Kristy. Izany ihany koa dia tokony ho fampitandremana antsika izay miaina amin'izao andro faran'izao. Sao lama variana amin'ny endrika ivelany ka manadino ny tena votoatiny ny maha-kristianina antsika, indrindra ny fanarantsika ny Kristy, dia indraitsika tena sarotiny indrindra amin'ny zavatra madinika nefa ny fotsika aza mbola tsy natolontsika ny Kristy. Ny fanavaozana dia vitsy anisa
ary ireo izay tena manana fanolora-tena feno, ary ireo izay tena mibebaka ho amin'ny fibebahana marina dia vitsy anisa ihany koa. Aoka retsika hitodika ao amin'ny Kristy Manjakariva, hiverina indray amin'ilay mahalalana sy fahamarinana azy, ary aoka izy irery ihany no hitodian'ny fosiny saina rehetra. Amen. Raha ny masina tsara indrindra, mbola misaotra anao indray izahay eny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Nomenao fanomezana lehibe tokoa izahay, ary fanomezana sarobidy kanefa naleonay nandevona zany amin'ny toerana anankiray ka misahirana amin'ny zavatra ivelany. Ampio izahay hanavao Manjakariva ny dianay ho eo aminao, ary hitodika sy hijery anao Manjakariva mba tsy ho very izahay. Tononona sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.